Eny ary tonga amin'ny fotoana indray zany tsika andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny zavatra rehetra dia andaontsika hiarivavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola faly indray izay tafahoana eto. Tsy miankina amin'ny isanay na miankina ny fahavononanay fa kosa ny fifalianay dia ny fanatrehanao mandrakariva. Ary ny azonay antoka dia teo ianao, ary mbola eo ihany koa ianao satria mbola manakambara isan'andro, ary ianao dia mitoetra eo ambonin'ny fiderananao tokoa izy ny mpanao salamo, ary fantatra fa tsisy hiala maina eto, ary ny zavatra rehetra izay teninao dia tsy hiverina aminao satria manamboatra anay sy mampianatra anay ary koa mampandroso anay hatrany amin'ny fiandrasana an'i Jesosy Kristy eto. Aoka ny teninao, aoka ny fanahinao no ampianatra anay tsirairay avy, ary tsy ho za no no fantatra eto fa za dia fitaovana ihany, ary mitenena ianao Andriamanitra fa ho fitaovanao ninona tsy fantaterahako dia fonako aminao zany, ary fona ho an'ny reto izay mandre aretiko dia re zanakao dia voninahitra anao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Mitenena raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andray tenin'Andriamanitra izay efa haitsika ary efa rehantsika ihany koa isika androany. Tenin'Andriamanitra izay renesintsika androany somary anankiroa zany, somary lavalava ihany. Jaona 5:7 dia horotoizantsika amin'ny Isaia 80:20 ka hatramin'ny 20. Ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 5:7 dia voavaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izany teny izany no lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahatoky fahizafana resy izao tontolo izao. Ho itoizantsika amin'ny Isaia 80:20 ka hatramin'ny 20. Voavaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny fampahoriana tsy ho re eo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao. Ny mandanao dia atao hoe famonjena, ary ny vavahadinao ataonao hoe ho fiderana. Tsy ny masoandro intsony no hanazavanao noho ny andro, ary tsy ny fangarangarana ny volana no hanazavanao, fa Jehova no ho fahazavanao mandrakizay, ary Andriamanitrao no voninahitrao. Tsy hilentika intsony ny masoandronao ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehova no ho fanazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fa alahelovanao. Amen. Izany teny izany dia teny mahafinaritra ary teny mampahery tokoa, satria teny anankiroa ohatran'ny azo lazaina hoe mifampitohy izany, ohatran'ny azo lazaina hoe mifamaly le teny, satria Jesosy Kristy no efa nilaza hoe izaho fa naresy izao tontolo izao. Izany hoe raha ny tena marina sy hitsiny dia izasianao dia ohatran'ny hoe symbole ny fisian'Andriamanitra eto amin'izao fiainana izao, fa ny fandresena dia efa vita tokoa araka ny efa ady niseho tany amin'ny lanitra, izay niseho any amin'ny Apokalipsy 12:12 dia nilaza hoe efa resy niady tamin'ny devoly ary najera tetỳ ambonin'ny tany. Kanefa ao anatin'izany devoly etỳ ambonin'ny tany izany dia mbola misy niady ataoko hoe majinika secondaire, satria ady ho an'ny fahafatesana sisa no resena farany ozy izy ny tenin'ny soratra masina, fahafatesana no resena farany. Kanefa ao anatin'izany fahafatesana izany dia tadio tsara fa itsika dia mitifany tamin'ny andron'ny Josoa, alaiko tahaka mihitsy ny tamin'ny andron'ny Josoa izay andeha hanafika ny Jeriko. Izany hoe rehefa andeha hanafika ny Jeriko, izay tanàna anankiray voafefy, izay nisy olona izay miaramila matanjaka sady lehibe, tsy zoviana, tsy hamerina ny tantara intsony any amin'ny Josoa 4:1 ka hatramin'ny 7 dia mazava tsara mihitsy fa nisy toromarika nataon'Andriamanitra ho an'i Josoa. Nisy toromarika satria nataony aza matahotra fa izaho momba anao ary atao fotsiny izay siako ataonao fa izaho no miady eo amin'ny toeranao. Izany hoe nisy karazana ohatrany hoe astuce angany ilazako azy. Toy izany koa zasainao mbola misy ady anankiray izay tsy maintsy ataontsika mandraverin'i Jesosy,
dia niady amin'ny famonjena zay mety horombahan'ny Satana. Satria zay le tenenin' Jesosy any amin'ny Matthieu 7:12 le milaza hoe mandraka hatramin'ny andro Jaona mpanao batisa izy ka mandraka ankehitriny dia ifandrombahana ny fanjakan'ny lanitra, zany hoe mbola mandrombaka zasy ianao, fa misy kosa toromarika zay napetraka Andriamanitra ho antsika mba ahafahantsika zany manana antoka fa tsy nanary antsika ary tsy mandaho antsika ny tompo, fa eo foana izy ary mba ho marina le teniny hoe efa naresy izao tontolo izao. Inona ny zavatra zay tena azo antoka fa hoe tokony ananako sy anananao? Voalohany indrindra dia mila ny olona rehefa mijery baolina dia ataoko hoe rehefa mijery baolina inona ny zavatra ataon'ny olona rehefa mahafaty baolina ny ekipa anankiray dia mitehaka, zany hoe mideran'le olona satria nahafaty baolina. Fa ny olona tsy nahafaty baolina tsy deraina zany, ny taloha aza hoe akoraina rehefa resy, fa ny olona mandresy ny atao hoe hoderaina, midera. Dia inona zany no karazana tokony ataoko sy ataonao, satria ny fandresena hozy Jesosy efa nataony, efa azo ny amboara. Isika raha dia nisy nampianarin'ny Paoly zay any amin'ny Korintiana 2:4 dia milaza hoe misaora n'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy mandrakariva zay mampandresy antsika isan'andro ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Zany hoe tsika zany ao amin'ny androm-piainantsika efa mpandresy, fa ny hotsika anazy dia tsisy afa-tsy ny hoe midery ianao isan'andro. Midera dia fanomezana voninahitra amin'izay rehetra ataonao, dia manome voninahitra ianao. Zay mahatonga le Paoly milaza Kolosianina 3:17 na inona nataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy, zany hoe manatrika mandrakarivanao ny tompo dia mba ho avalizen'Andriamanitra dia le atao amin'ny anaran'i Jesosy, zany hoe izasy ianao dia tsy mihotsina amin'ny karazana mety defeto hitantsika ho an'ny hafa, fa tsy valabla ho anasy ho anao. Fa itsika kosa dia nomen'Andriamanitra ny atao hoe fiderana. Ny fiderana no zavatra fitaovana voalohany amantarantsika hoe tsika ve efa tena ho isan'ny olona manaiky ny fandresena nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Tadidio tsara fa izao any amin'ny Korintiana 2:5-4 ka hatramin'ny 5 any dia milaza hoe ary izay efa nanamboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay nanome antsika ny santatry ny fanahy. Zany hoe io fanahy io no santatry ny lovantsika ho fanavotana mba ho fiderana ny voninahiny. Tsy manahirana asianao intsony ny atao hoe mideran'Andriamanitra, satria maninona efa velona ianao no velomina tao anatin'ny fahafatesana ianao no velomin'Andriamanitra dia nametrahany fanahiny. Dia zay le santatry ny lovantsika, le araka ny Efesianina 1:5 hoe santatry ny lovantsika ho fiderana, ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Tsy zasy ianao intsony no manao an'le fanambarana, fa le fanao anatsika zany no efa vavolombelona, fa Andriamanitra efa naresy teo amin'ny toerako sy toeranao. Dia inona ny tiana ambara amin'izany? Rehefa ao anatin'ny tenanao ao le fanahy masina midera dia lasa olona velona ianao zany, ny olona efa matika velona, zay le hoe olom-baovao. Io no mideran'Andriamanitra fa tsy ny olona rehetra. Iza no atao hoe olona mideran'Andriamanitra amin'izao fiainana zao? Ny velona dia ny velona ihany no hideran'Andriamanitra, izy ny Isaia 38:19. Ny velona dia ny velona ihany no hideran'Andriamanitra tahaka an'izao anio izao. Zany hoe tsy ny olona maty, ny olona mbola tsy nitsangana, ny olona mbola tsy natsangana tamin'ny maty, ny olona tsy mbola nanolo-tena afaka midera daholo zao rehetrarehetra zao, fa tsy tamana amin'izany fiderana zany izy. Tsy tamana amin'izany fahatsiarovana an'Andriamanitra zany izy. Tsy ho tamana amin'izany fanomezana na voninahitra an'Andriamanitra isaky ny fomaraina, satria tsy tsapany zany. Tsy tsapany le hoe fanavotana ho azy, tsy tsapany le hoe olona vaovao izy. I Paoly moa dia nilaza mihitsy any amin'ny Jaona voalohany 1 Jean chapitre 1 verset 3 dia milaza hoe zay efa hitanay sy rehanay no ambaranay ihany koa. Zany hoe nahita famonjena izy ary natsapa ihany koa izy, fa efa naharesy ny zavatra rehetra ny tompo. Dia zay no ambaranay amintsika koa, ary izasy ianao koa tsy afaka ny ideran'Andriamanitra zay tsy mbola hitantsika
ny asa teo amin'ny fiainantsika. Ozy aho hoe ny zavatra nyresahana dia raisina ohatra ny nataony Josoa rehefa nandeha ny rahan'Andriamanitra naka ny havalan'Andriamanitra tamin'ny fanafiana ny Jeriko dia nomena toromarika maro misy anjomara 7 izay notsofin'ny mpisorona anankifito ary ny miaramila mpiady natao teny aloha dia samy ny hodidina ny tanàna impito anjerana ny fefin'ny Jeriko. Zany hoe amin'ny fotoana mideran'Andriamanitra fiderana dia fanehoana ny finoana, ny fiderana dia firesahana amin'Andriamanitra, ny fiderana dia fanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony. Zany hoe efa fantany ny zavatra nytenenin'Andriamanitra hoe aza manahy, aza mijery nitsangana ny avo ianao fa izany no momba anareo. Zany hoe izasy ianao koa zany hoe matona sy nanidera dia mandritra le androm-piainantsika le hoe mifandrombaka ho azo ny fanjakan'ny lanitra dia Andriamanitra mihitsy nefa melo lalana antsika mba hahafahantsika zany tsy ho lavo amin'ny fiazakazahana ataontsika. Rehefa nandeha ry Josoa dia ny didiny impito tena narahany mihitsy dia nitsoka le mpisorona anankifito. Io le voalazan'le Josoa toko fahenina andiny voaloha ka hatramin'ny 17 ny hodidina izy ary nanao feo ny anjomara, feo mafy mba ahafahan'Andriamanitra zany manatanteraka an'le voadiny. Izasy ianao koa androany fa aminaniny ny Isaia 80:12 iny hoe tsy ho volana sy ny masoandro intsony ny fahazavanao fa le Jehova mihitsy. Ka na inona ny dikan'izany dia na inona ny fahamazinana hitanao manoloana ny androm-piainanao dia tsarovy fa tsy iny mamaritra ny ampitsonao ary tsy iny ihany koa no mamaritra ny fandresena azonao, fa ny fandresena azonao dia efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia zay no mahatonga ny tenin'ny soratra masina izay lazain'i Paoly any amin'ny Korintiana 1:5-7 dia milaza hoe isaoran'Andriamanitra izay mampandresy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zany hoe lasa mampandresy no le zava-bitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia zay le nilaina an'le hoe fiderana azy. Ny fiderana dia tsy ataotao fahatany io. Ny olona midera zany dia olona aloha voalohany indrindra nahatsapa fa efa vita famonjena izy. Tsy afaka ho ianao hidera fotsiny amin'izao rehefa tsy fantatra hoe na vita inona teo amin'ny fiainanao ary le Andriamanitra. Tena nampandresy tokoa ve izy? Tena afaka mandresy ny adinao tokoa ve Andriamanitra? Afaka ny helolalànanao amin'ny zavatra rehetra ataonao ve izy? Ka zay ny zavatra nataon'ny Josoa hoe avy dia nidera izy, nidera tamin'ny anjomara mba nahafahan'Andriamanitra na hanatanteraka ny voadiny ary teo ambonin'le fiderana. Zay le voalazantsika hoe Andriamanitry ny Israely dia mitoetra eo ambonin'ny fiderana azy. Alay fisara-tsaina nge noentina ny samby fiara mifanekena niaraka tamin'le gropy. Iny symbole fotsiny amin'ny présence an'Andriamanitra. Fa le tena hery lehibe dia rehefa natao le fiderana dia nijanotreana tsehatra tokoa le Andriamanitra zay nivavahana. Tsaroinao koa indray mandeha satria any amin'ny Salamo 7:7 Salamo 7:7 dia milaza hoe niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Zany hoe tsy mihetsika amin'ny toerana le Andriamanitra fa amin'ny fotoana ianao zany tena lalipaka ao anatinao le tena fahatokisana azy sy ny fihetsoanao azy dia avy tokoa izy mamahany problemanao, avy tokoa izy miditra nitsehatra eo amin'ny ady izay ataonao. Inona moa zany ny tiana holazaina amin'izay? Izasy ianao ao anatin'le adiny atao hoe ifandrombahana, satria mbola ao anatin'le tanjona foana tsika zao, anatin'le pistintsika le hoe mandraka ankehitriny hatramin'ny androny Jaona Mpanao Batisa dia ifandrombahana amin'ny fanjakan'ny lanitra izy le Jesosy tao amin'ny Matthieu 2:12 teo. Fandrombahana ao anatin'izany mifandrombaka zany misy ny atao hoe resy azoko le izy ohatrany hoe andeha ataontsika hoe tsika le manao relais reny le misy mifandrombaka dia indraindray azo ny tanany sasany na ataoko hoe baskety, indraindray mifandrombaka an'le baolina dia indraindray azo ny adversaire, indraindray azo ny any. Ka zay zavatra zay azo lazaina hoe
efa naharesy an'izay zany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, ary le fiobiana ozy amantsy anareo dia ny olona efa nafaty baolina no iobiana, zany hoe efa maty n'Andriamanitra mialoha ny adinao dia mioby sisa nataonao, mioby sisa nataonao, midera sisa. Ohatra zao tamin'ny Paoly sy Silasy tamin'ile nidina tany an-tranomaizina, rehefa nidina tany an-tranomaizina izy tsy nieritreritra inona ny farana mety ho tapaka ny loha, tsy any nieritreritra fa ozy izy hoe na inona fahafatesana, araka ny Romanina 9:5 izy zay, fahafatesana inona no asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy, fahafatesana sa fahoriana sa fijaliana sa inona, tsisy asaraka ozy izy. Dia izay zavatra izay no baziny hoe rehefa nidina tao anatiny tranomaizina izy roa lahy no fitoriteny, dia tsy nieritreritra ho tapaka ny lohantsika ho atao martiory itsika, fa ny zavatra fantany dia hoe midera n'Andriamanitra, araka ny voalazan'ny Asan'ny Apôstôly 5:15-20 ka hatramin'ny 70 dia milaza an'izay hoe nidera n'Andriamanitra ny hira ary ny vavaka, dia ny ozongozona ozy, ny fanorenana, ny fototra, ny prison, ary le horohorontany tsara ny manamarika hoe ny horohorontany tsy tany amin'ny faritry ny Jerosalema ray manontolo fa teo amin'ny nisy an'le prison nisy azy ihany, mivady daholo ny fatorana rehetra hatramin'ny hoe nihidy vy rehetra tamin'iny toerana zay idirana any amin'ny efitra nisy azy iny, satria inona ny anton'izay, zay le ozintsika teo hoe niakatra teo amin'ny fiderana azy le Andriamanitra, niakatra teo mipetraka eo ambonin'le fiderana azy, ary le feo miakatra, le firesahana, le fanomezam-boninahitra dia manetsika n'Andriamanitra nanapatapaka an'le hidy vy. Zany hoe zay le salamo ozintsika teo, salamo 7:7 hoe efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra Jehova, niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Eo amin'ny fiainantsika amin'izay no lazaiko hoe inona zany no tokony ho fiobiana sy ny fiderana ataonao isan'andro. Isan'andro zasy ianao takin'Andriamanitra ny hoe tokony idera satria matoa ianao mahatsapa fa mbola tsy nesoron'Andriamanitra anao ny fofinaina, dia ianao mila midera azy aloha, mila midera azy vao maraina ianao, manome voninahitra azy ianao, mila mahatsapa ianao fa ny tontolo andronao dia efa voalaminy avokoa, ary ianao dia na inona zavatra mitranga dia ianao efa nampandreseny ozintsika teo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zavatra ombadika izay nefa dia zao, Jesosy Kristy dia mandeha rehefa niona tamina mpatsaka anankiray Samaritana izy iny, rehefa nilaza le ramatoa hoe ny razanay ozy izy mivavaka tendrombohitra, ary Jesosy dia efa nilaza tamin'ny mihitsy tamin'izay tany amin'ny Jaona 4:7-20 ka hatramin'ny 7:20 hoe tonga ny fotoana ozy izy ary tonga ankehitriny. Andriamanitra dia mitady ny olona mivavaka azy amin'ny fanahy sy fahamarinana. Eo amin'izay le tena bazy hoentina ahafahantsika midera an'Andriamanitra. Voalohany indrindra, mitady izay mivavaka amin'ny fanahy. Ahoana ny vavaka amin'ny fanahy? Le fanahy nefa nametrahany ao aminao le fanahy nge lefa le voalazana amin'ny Efesiana 1:4 hoe io le fanahy io no satatra ny lovantsika, ho fanomezantsika voninahitra azy, ho fiderana azy. Zay zavatra le fanahy, satria le fanahy no ahafahantsika mikomunike n'Andriamanitra, araka ny voalazan'ny Paoly any amin'ny 1 Corinthiens 2:12 izay hoe izany fanahy zany dia ahafahana mifandray amin'Andriamanitra. Dia io zavatra io zany no tsy maintsy tsara ho fantatra hoe voalohany indrindra lasa manao fiderana fahatantsika rehefa tsy mipetraka ao anatintsika izay hoe tady ny fiderana ara-panahy sy ny fahamarinana. Ao anandray ny atao hoe fahamarinana. Le fahamarinana eto dia mazava ho azy mifanohitra amin'ilay tsy fahamarinana. Ny tsy fahamarinana dia zay asan'ny nofo rehetra, tsy afaka sady midera n'Andriamanitra no sady ny asan'ny nofo no ameko vahana. Satria inona tenin'ny Paoly any amin'ny Romanina 9:15 hoe tsy azahoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Rehefa ny nofontsika zany no
midera fa tsy avany amin'le fanahy dia zava-poana ihany. Zay nge le tena hoe mira firam-baovao. Le tena firam-baovao tsy hoe isaky ny alahady na isaky ny andro zao nanao hira vaovao foana hoe efa tsy valabla tsony zany fa tao le firana tany amin'ny 1960. Tsy zay le tiana tenena amin'ny hoe firam-baovao. Firam-baovao dia le vokatry ny fanahanao mihitsy no midera fa tsy mivokatry ny vavanao fotsiny. Satria Jesosy mihitsy no milaza an'izany any Mateo 5:20 hoe zay avoakan'ny fanahy, zay avao anaty ozy izy, tsy avoaka molotra dia zay no avoaka ny atam-po. Zany hoe ny atam-ponao mihitsy ny ao anaty fanahanao mihitsy no mila zany resy lahatra aloha vao manatona. Tsarovy tsara je Mosesy rehefa natsoan'Andriamanitra, nefa Mosesy olona efa mifankazatra tamin'Andriamanitra ary tena anisany hoe olona tian'Andriamanitra manokana izy. Fa rehefa natsoan'Andriamanitra izy dia nasian'Andriamanitra mihitsy aza hoe esory aloha ny kapanao fa tanomasina ity. Dikan'izay le symbole an'le kapa dia iny le fitaovana andavanandro, iny le foentiny manitsaka ny karazan-javatra maloto. Fa ny ambadik'izay dia zay le asan'ny nofo. Satria tsika rehefa amin'izao fiainan'izao dia miay ny amin'izao fiainan'izao dia tsy lozan'izay ny asan'ny nofo no lasa mahazo vahana. Andeha aka ohatra fotsiny rehefa ohatra ka manana problema sy adi-tsaina ianao dia mahaingana indrindra amin'ny fiainantsika dia tsy manantona an'Andriamanitra na manantona an'Andriamanitra ihany koa fa fotoana vitsikely dia aveo tsika ihany no mitady solution tsika. Zay ny fanezahana ny atao hoe ny asan'ny nofontsika, fa tsy manaiky ny fitarihan'le fanahy. Zay le teneniko teo aloha hoe io no micommuniquer an'Andriamanitra directa, le fanahy nomeny atsika. Atsika dia mila zany mamantatra hoe ahoana ny afahako mamantatra zay hoe sao dia mba asan'ny nofo no hoentiko midera an'Andriamanitra. Voalohany indrindra mila fantatrao aloha hoe midera an'Andriamanitra zay tena misy aho, midera an'Andriamanitra zay fahitako araky ny tenin'ny Paoly teo hoe zay fahita, zay vitanay sy reanay dia ambaranay. Zany hoe efa tena natsapa ve ianao aloha hoe nisy zavatra vita an'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia manana fahasahiana tokoa ianao. Mipetraka avy hatrany le finoana hoe le Andriamanitra zay hoderaiko dia Andriamanitra mi-existe. Satria ny Hébreu 2:1-5 dia hoe Andriamanitra tsy sitraka azo atao aminy raha tsy amin'ny finoana. Andriamanitra dia fanahy ary zay mivavaka aminy izy dia mivavaka amin'ny fanahy. Miverina foana le hoe le fanahy no tediavin'Andriamanitra mifandray aminy fa tsy le nofontsika. Le nofontsika tsisy ninona azontsika atao fa lasa manao répétition fotsiny io nofontsika io, lasa manao karazana hoe copie fotsiny io. Fa rehefa tena le ao anatin'ny fanahinao no manantona, satria manko matetika le nofo dia habitude ny tena be dia be, lasa fahazarana, lasa karazana hoe baikon'ny ora, baikon'ny fotoana ianao hoe tokony andeha tokony hivavaka zao dia baikon'le fotoana sy ora ianao zany zay fotoana zay conditionné. Fa tsika raha ny tena marina dia tokony hoe isaky ny zay toerana misy anao dia tokony ianao midera an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Zay nge le hoe misaona amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, zany hoe manoloana ny circonstance zay iainanao na ratsy io na tsara dia misaora azy, midera azy zany, midera azy foana zany amin'ny zavatra rehetra atao. Zay le tenenin'ny Paoly koa hoe atolory ny tenanareo fanatitra velo fiderana. Zany hoe zasy ianao tsy tokony zany manana tsony fisalasalana hoe isaky ny amin'ny fotoana inona na amin'ny zavatra besoin inona ny vao hideran'Andriamanitra, fa tokony hideran'Andriamanitra foana amin'ny androm-piainako mandra-piveriny Jesosy Kristy Tompo. Rehefa mideran'Andriamanitra ianao, mifandray amin'Andriamanitra le fanahy zay napetraka ao anatinao dia mipetraka ho azy mampangina an'le asan'ny nofo eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa misy fotoana manadino ianao no mideran'Andriamanitra dia mamevahana le asan'ny nofo dia mahatonga an'le ady, mahatonga an'le tsy fahombiazana, mahatonga an'le ianao no miady ny tenanao fa tsy nisy ny zavatra efa vita. Ny tena marina angentsika ny ainantsika ity efa atao hoe prédestiné, tsisy zavatra hoe mbola hoe vaovao, tsy vaovao amin'Andriamanitra ny zavatra manjo. Raha ohatra zao tsika jerany hoe iando le tovovavy kely le maty iny, tsika rehetrarehetra samy nanantena hoe mbo velona mivavaka daholo ny gasy ny rehetrarehetra
Andriamanitra mbola voaniala teo amin'ny tranony izy dia voafatany hoe hofaty iny fa tsika no mba niala nenina amin'ny fivavahana sy mifangatahana. Zany hoe tiako atongavana amin'izay dia hoe ny zavatra iainako sy iainanao dia efa tsy vaovao amin'Andriamanitra intsony, fa ny zavatra tian'Andriamanitra ataoko sy ataonao dia ny fankasitrahana amin'ny fiderana azy. Inona moa zany no tokony ho lalana sy ny tokony ho ataontsika, satria ozy izy ny teny misoratra masina efa fony andro, fony fotoana, tsisy afa-tsy izao. Ninona ataonareo Kolosiana 4:7-8 na misotro na mihinana na miteny ataovy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Atao amin'ny anaran'i Jesosy satria maninona tsika rehefa atao amin'ny anaran'i Jesosy, ny dikan'izay mipoitra foana le hoe efa nandresy ny ady. Atao amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa resy anie ny zavatra rehetra izay manoloanahy, satria efa vita teo amin'ny hazo fijaliana le izy, fa za fotsiny no niteran'Andriamanitra hoe mbola valabla ny fandresena mandraka ankehitriny. Ozy aho teo hoe 2 Corinthiens 2:14 dia milaza an'izay hoe misaorana anie Andriamanitra rain'i Jesosy izay mitondra antsika toy ny fanaony avy nandresy eny amin'ny tontolo rehetra eny ho fiderana amin'ny voninahiny. Zany hoe izasy anao dia karazana hoe imagina fandresena. Zasy anao dia imagina fahatanteran'le tenin'ny Isaia mpaminany teny hoe tsisy fampahoriana, tsisy intsony eo amin'ny taninao ary ny vavahadinareo atao hoe famonjena. Zany hoe zasy anao no tokony hipitrahany izany teny izany. Fa amin'anina nataon'ny Isaia mpaminany iny? Fa amin'anina taorian'ny namantsihana an'i Jesosy izay zavatra izay. Amarana toroteny sady eny, izao ny zavatra tokony ataontsika filamatra zany dia izao hoe mandrindry ny androm-piainako, mandrom-piainanao dia aoka isika na dia any am-potsika any ary, satria izay le hoe mivavaka amin'ny saina sy mivavaka amin'ny fanahy. Rehefa mivavaka amin'ny saina dia limité ihany, fa rehefa mivavaka amin'ny fanahy dia ianao afaka mifampiresaka na any amin'ny alehanao any, fampiresaka amin'Andriamanitra. Le fanahinao lalina any dia azainy tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao. Hivavaka tsika eny Andriamanitra iray eo, mbola velom-pisaorana izahay satria mbola be ny zavatra tsy fantatra amin'izao lalana izay nametrahanao anay izao. Fa ny azonao antoka dia tsy nameranay irery ianao, fa ao amin'ny adinay na ny adi-piainanay ary manoloana ny asany maizina dia eo foana ianao no ilay fanahy masina izay santatry ny lova izay nomenao anay dia mampianatra anay isan'andro. Ary eo ka ny teny izay ambolenao mba ho famonjena, ho fanavotana, ho teny ahafahana ihany koa mizara ny hafa, ary teny ampitombo anay amin'ny fiombonana aminao dia ho voninahitry ny anaranao zany, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.